manana fahefana goavana hitarika ny fiainantsika iray manontolo. Vokatra izany izay rehetra ren'ny sofinao sy hitan'ny masonao matetika, izay no hamaritra ny fomba fijerinao, ny fanapahan-kevitrao, ny fahatsapanao, indrindrindrindra ny fanilalanao. Fa ianao ty aloha aizy voasoratra fa tempolo ny Fanahy Masina ny momba ny tenantsika, nefa toa avelanao ny maizina no manjaka feno ao anatinao. Any ka toa tapitalaka lenao ankehitriny, miezaka mitady vahaolana miamaiky etsy eroa anty sy am'ry. Adinao fa ilay fahazavana mahatsiro ny tananao no efa tsy eo an-tananao intsony fa milavinao. Aiza ilay fahazavana ho ianao? Fiverenana amin'Andriamanitra Ray. Roa arivo taona lasa izay, Jesosy Kristy no nanitokana namerina indray ny fifandraisantsika olombelona amin'Andriamanitra, izay potika sy rava noho ny fahotantsika ihany anefa. Jesosy ilay Andriamanitra tonga no fiaina avy eo no mbola nanaiko vonoana nisolo izany helotsika izany tena amin'ny hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty nanome antsika fiainana mandrakizay. Fiainana midika fifandraisana indray amin'Andriamanitra. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia hovonjehana ianao. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary ratsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra hary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy.